dia mbola faly miaraka antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva. Mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha hivavaka isika. Jehovah'Andriamanitra ray eo, isan'andro izay dia mahatsapa ny alehiben'ny fitiavanao sy ny fampitombonanay, satria asehonao mihanjahanja ny fanafotanao, ny fiarovanao, ary ny alehibe ny fiantranao, satria tsy mijery izay rehetra mety ho faratsiana ianao fa miny amin'i Jesosy Kristy zanakao dia mimy tsy mijery ny fahotanay fa mimy mamindra fo tokoa amin'ny marina sy ny tsy marina ary amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ankehitriny dia tonga ao anatin'izao dia ny fampahirezana izao indray izahay angatahana an'io dia mifanano masina no hiasa mandrakariva mamelombelona ny fomanam-panahiny tsirairay avy mba tsy tonga azy amin'izay ny andro lava fa tonga azy ametraka ny fony sy ny fanana ny fiainan'indray manontolo eo am-pelatananao mba hitohizany famindramponao sy ny famonjenao. Fanahy masina tompo mampahiratra ny masom-panahiny tsirairay avy mba tsy tonga azy atehitra amin'izao zavatra mety ho levina izao, atonga amin'ny olona tsirairay avy tena hatsapa fianao tsy mantsotopony teny farany ary tsy misy famonjeny amin'ny hafa afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Dia meteza Jehovah'Andriamanitra ray amindra fondray ianao ka miteny izay metimety dia hitondra fanavozam-panahy ho an'ny olonao tsirairay avy dia miteny anaraka ny fombanao ray io amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny indray tsika dia mandray ny sitrikon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary misaotra an'Andriamanitra mandrakariva satria dia tsapantsika isan'andro isan'andro ny fiarovany sy ny famonjeny ary indrindra ho antsika eto amin'ity firenena malagasy ity izay narovan'Andriamanitra manokana ary izay le famindrampon'Andriamanitra miasa izay vokatry ny olom-bafidiny izay matahotra azy dia miaro Andriamanitra. Tamin'ny farantsika dia miresaka teto hoe mahakasika n'inona moa ny zavatra kendren'Andriamanitra tao anatin'izay fiboahana izay dia famerenan'Andriamanitra atsika ho amin'ny laoniny tanteraka mihitsy ny fiboahana mba hahatonga atsika mametraka fanontaniana amin'ny tenantsika hoe voinona no vo no raisitsika tao anatin'ny fiboahana, satria miankina amin'izay vo izay noraisitsika izay no tsy maintsy ho fiainantsika tsirairay avy. Resaka tetotsika hoe ao anatin'ny fiboahana dia miditra sehatra na Andriamanitra na ny devoly ary ao anatin'izay dia misy ny fepetra tena marina avy amin'Andriamanitra ary misy nefa ny fepetra diso izay atonga ny olona ho diso lalana ka marina izany na misehatra ara-nofo izay tondra korotana fa marina ko misehatra ara-panahy izay hanozongozona mihitsy ny finoan'ny olona ka tsy atonga ny olona atoky an'Andriamanitra mba tsy ho amintsika ny toe-panahiny zanak'Israely tany anevitra hoe mijanona fotsiny tao anatin'ny fiboahana fandraisana ny fepetra satria nieritreritra fa le loza tao amin'ny tany Egipta ihany ny loza ka rehefa tafavoaka ao amin'ny tany Egipta izany hoe rehefa tonga ny déconfinement raha ny zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao dia tsy hisy tsony ny loza ary izay le tena fitaka be vava alefa ny satana amintsika lasa hoe miadana sy mandro fa izay manjo antsika ny fandriana fa ny fepetra rehetra no mena tao anatin'ny fiboahana dia fepetra tokony hiainana mandritra ny tombonandro mpavelomana izay no mena antsika. Resaka tsika tamin'izay hoe ny fiboahana nge dia mariky ny fidirany indray tao akibondreniny mba ho ateraka ho olom-baovao izany hoe iny fiboahana iny dia famerenana atsika ho amin'ny laoniny mba tonga atsika ho ateraka ho olom-baovao indray ka tsy le fiainantsika tany aloha no fiainantsika indray amin'ny manaraka. Mijeritsika misitona lesona satria ny tenin'Andriamanitra dia marina mandrakariva ary matetika tony teny tony dia raisin'ny olona ka tsy antonona ho anay intsony izany indrindra antsika kristianina izay mandeha mpahazarina amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra
fa tsy matakatra ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina hoe marina amin'ny fiainantsika isan'andro san'andro ke io tenin'andriamanitra io fa le fahaterahanao amin'andriamanitra ke tsy hoe nateraky ny ray mandeha ianao dia hoe tena ampy aza fa tokony fiainanao isan'andro san'andro dia tokony ho ateraka olom-baovao isan'andro san'andro ka ny fiainako androany tsy mitovintsony amin'ny fiainako maly, ny fiainako rapitso tsy hitovintsony amin'ny fiainako androany. Ny zavatra mitranga nefa eo amin'ny fiainan'ny olona na ny kristianina azy dia tena hita taratra mihitsy izay le hoe ny fiainanao maly tsy le fiainany androany ntsony fa misy mivoatra ho tsara, misy koa nefa mivoatra ho ratsy. Le olona vokatry ny fandehanana tsy eo amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra, vokatry ny fanaovana tsy anjery be fahatany ka tsy matakatra tsony ny zava-miafina tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izay afatray ary raha tsy mitantona koa tsika ao anatin'izao toe-javatra mitranga manerina an'ity zao tontolo zao ty, satria matetika nge ny olona misy tena maniratsira mihitsy hoe tsy aiza ve dia zao zavatra rehetrarehetra mitrango zao dia avy amin'andriamanitra avokoa dia ho marika ny hoe efa akaiky ny andro farany fa tena zavatra naturel zany zay le toe-tsain'ny olona zay vao ratsy no raisin'le olona ao anatin'izay mba tonga n'le olona anjeny ny andro lava ary fitaka atao amin'ny devoly zany rehetrarehetra zany fa tsy misy zavatra mitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty afa-tsy zay avy amin'andriamanitra ary ny zavatra rehetra mitranga dia misy feon'andriamanitra miteny manitsy atsika mba hatonga atsika tena hikatsaka le lalam-pamonjeny. Jaona toko fatelony no raisitsika, Jaona toko fatelony 5 ka hatramin'ny 7 araka ny resantsika tamin'ny farany raha tadiditsika ny petera voalohany toko voalohany 5:17 fa efa nateraka indray ianareo sy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'andriamanitra zay velona sady maharitra zany hoe mivoaka atao anatin'ny fibohanytsika tahaka ny olom-baovao nateraka indray fa eo fotsiny tsika ny mametra-panontaniana ny tenantsika hoe hiazona n'le fepetra ve fa zavatra foiany angeny tsy maintsy hitranga amin'ny fiainany zanak'olombelona na izy hiazona n'le fepetra zay hitondra famonjena ho azy na izy hiazona ny fepetra diso dia hizotra any amin'ny lalan'ny fandringanana sy ny fahafatesana sy ny fahaverezana. Ato amin'ny Jaona toko 7 misy dinika ny fanaovan'i Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy zay aisany mpampiana-dalàna ary io Nikodemosy io tsy natakatra mihitsy ny zavatra tiany Kristy nampitaina. Jaona toko 7 ny 7 ka hatramin'ny 7 aloha ny vakitsika Jesosy namalika nanao tamin'io lazaika aminao marina dia marina tokoa izy raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Nikodemosy taminy ataon'ny olona ona no ateraka rehefa lehibe mo mahazo miditra ho kibidrainy indray va izy ka ateraka tsy takatra Nikodemosy ny zavatra tiany Jesosy Kristy ampitaina atao anatin'izay hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo zay vao mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io nisy tongantsika lesona zay le fanjakan'Andriamanitra zay resahan'izay tsy midika fotsiny hoe le ao ambadiky ny fahafatesana fa azontsika hiainana dia ny aty zay satria ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy misy fahoriana ao, tsy misy aretina ao fa fiadanana anao, fahasambarana anao, fierovana any ao, famonjena any ao ary tokony iolona ao anatin'izay daholo ny fepetra avy amin'Andriamanitra rehetra na misehatra ara-nofo na misehatra ara-panahy fa midikan'izay le hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo zay vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra manaiky ho tonga olom-baovao ary io tsy natakara Nikodemosy na dia mpampiana-dalàna ary izy ary zay le zava-panahy ny tenin'Andriamanitra ary matetika io no mahatonga antsika miresaka hoe indraindray ataontsika tsy anjery be ty tenin'Andriamanitra ty ka raha vao miresaka n'izay fahaterahan'ny-baovao izay dia lasa tonga ny fanamarina tena hoe zange efa nateraka indray fa isan'andro san'andro tokony hipetraka fanontaniana hipetraka ao amintsika mandrakarivo zany hoe zavy tena olom-baovao tsy mitovy amin'le fiainako maly intsony ve ny fiainako andrano fa zay fahaterahana zay ny fahaterahana akory tsy hoe teraka fotsiny io anao dia mijarina amin'iny ianao teraka iny hoe tena nilatsaka ianao dia tena tonga dia raha ataoko hoe ray volana ianao dia nijanonao ray volana fa misy fitohizana zay fahaterahana zay
manomboka miaina anao dia mitombo ny taona iainanao dia mivoaova ny sakafo zay omenanao lalany ny fahaterahany zany zay adin'ny olona satria ny olona mieritreritra fotsiny hoe rehefa mivoaka tao kibondreniny dia ampy zay fa misy fitaizany ao anatin'izay ry zay no mahatonga antsika miresaka somary lalilalina kokoa hoe ny fahateraham-baovao dia le fivoam-piainanao isan'andro san'andro tokony hivoaka miaraka amin'Andriamanitra ary fiainana iainana izy io fa tsy hoe anka efa nateraka indray dia zao tsy mila ho ateraka intsony fa isan'andro san'andro zay le teniny ary amin'ny Petera hoe efa nateraka indray ianareo tsy tamin'ny vomety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra satria ny fahaterahana dia ny fahaterahana nateraka ny tenin'Andriamanitra ary zay nateraka ny tenin'Andriamanitra mila miondrika mandrakarivotsika ao anatin'io tenin'Andriamanitra io mandray ny fipetra rehetra hoentintsika miaina mandritra ny vanim-potoana andalovantsika ety amin'ity zao tontolo zao ity zay manamarina ny tenintsika hoe ao anatin'ny déconfinement ao anatin'izay déconfinement zay tsy hapetraka akory le fipetra fa tokony ho raisina le fipetra atsarainy isan'andro san'andro le fipetra ary tokony hikatsaka mandrakariva le zavatra tsara isan'andro isan'andro satria ny zavatra tsy maintsy izy eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy misy fiadanana eto fahorinana eto fitakana eto ary isan'andro san'andro ianao tsy maintsy manaiky tena manavao ny fanoloran-tenanao ary mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra mba tsy hatonga antsika ho voafitaka na ho ringana satria tsy maintsy misy loza eto amin'ity zao tontolo zao ity kanefa ianao raha tsy manaiky amin'le fipetra omen'Andriamanitra dia ho tonga amin'ny fandringanana tanteraka mihitsy ary zay zavatra zay no natonga Nikodemosy raha niresaka tamin'i Jesosy hoe atao ahoana ozy no mahazo miditra any an-kibon-dreniny iray va izy ka ateraka zany hoe niraisiny Nikodemosy arabaka teny zany ary eo nisy tongana ny saitsika hoe rehefa tena raha tsapantsika mihitsy ny afatra ny fibohana dia Andriamanitra namerina antsika mba ho isan'izay ho ateraka indray miverina indray mihiboka satria ny fibohana dia zaza mitoetra ao an-kibo tafasaraka amin'ity zao tontolo zao ity kolokoloina tsara satria ho ateraka rehefa avy eo ary ny fibohana zay nidirantsika iny dia marika ny fahamolavolanatsika ozytsika zay fandraisantsika tamin'ny farany ary io no mamaly an'ilay teny andiny faefatra ka namino ny olona na tsy mino dia zao takany naverina tany an-kibon-dreniny indray fa reny ara-panahy ny zavatra nataon'Andriamanitra teto amin'ity zao tontolo zao ty ary tsy misy zay tsy niverina ny hiboka ny tanjona-kendren'Andriamanitra mba ho ateraka indray zany hoe mba hiova amin'izay ny fomba fiainany manomboka teo dia ny andiny fadimy ka hatramin'ny fafito dia zao nolazain'i Jesosy hoe Jesosy namaly hoe lazaiko marina amina dia marina tokoa izy raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay ateraka ny nofo dia nofo ary zay ateraka ny fanahy dia fanahy azagaga nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray anareo zany hoe misy zavatra anankaroa tena navahan'i Jesosy Kristy teto tsy maintsy ateraka indray anareo izy raha misy olona tsy ateraka ny rano sy fanahy tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy zay ateraka ny nofo dia nofo zay ateraka ny fanahy dia ny fanahy ary io le hitantsika tamin'ny farany le tany amin'ny Mateo 7:20 re tena lehilahy zay namafy voatsara tamin'ny tambariny ary nisy le fahavalo namafy voaratsy dia voatsiparifary ka niaraka naniry izy roa zany hoe eo amin'ny fiainana ihany koa dia misy ny olona nateraka ny nofo tsy misaina afa-tsy ny nofo zay ateraka ny nofo izy dia nofo ary zay ateraka ny fanahy dia ny fanahy ary misy nefa tena tapa-kevitra ny andeha araka ny fanahy ary raha ty tenin' Jesosy Kristy tia ny resahana dia ny olona tena anao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha araka ny fanahy satria ny fanahy zay tsy maintsy efarany no mamonjy atsika fa ny mandeha araka ny nofo dia miantehitra amin'ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ty zany hoe manao ny zavatra ny nofo ho ambony noho ny sitrapon'Andriamanitra ary zay no natonga an'i Jesosy Kristy ilaza tsy maintsy ateraka indray nareo zany hoe averiny iny indray mandeha ho torotoronina ao an-kibon-dreny zay ny manamarina ny tenin'i Jesosy Kristy aty amin'ny jaonina toko voalohany
ajonona toko voalohany ny andiny faharoambifolo hoe fa zay rehetra nandray azy nandray an' Jesosy dia nomeny hery ozy ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany mba hahatonga antsika ny anton'ny fiboana dia mba hamerenana antsika indray hiverina ho isan'ny zanak'Andriamanitra ary zany zanak'Andriamanitra zany dia ny olona miporofo mahazanaka dia zao olona mankato ny ray aman-dreniny ary zay ny atao hoe filoana zay mino ny anarany mba ho lasa zanak'Andriamanitra ny fandraisana an' Jesosy ao anatin'ny fiboana dia io nisy ritako kely ny saintsika tany amin'ny Exodosy toko faharoambifolo tamin'ny andro Paska nisy zanak'ondry tsy misy kilema zay novonoana tany amin'ny testamenta tany hoe Exodosy toko faharoambifolo zay zanak'ondry tsy misy kilema zay arabaky teny izy tamin'izany tao anatin'ny fiboana no nandraisana azy natsatsika tamin'ny hafa miaraka nohanina tamin'ny mofo tsy misy masirasira raha tetina tamin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana entina ilazana le Paska zay famonoana ny zanak'ondry ositsika ary aty amin'ny testamenta vaovao dia zay zanak'ondry tsy misy kilema zay nivonoana zay tandindon' Jesosy Kristy zay maty teo amin'ny hazo fijaliana zay mbola tsindrintsika foana araka ny famarinany teny soratra masina hoe ny Paska dia mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy kanefa tao anatin'izay fiboana zay dia zao zay le finanana ny zanak'ondry tsy misy kilema miaraka ny mofo tsy misy masirasira fa natetiavana ny raha teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana zay dia fandraisana an' Jesosy Kristy arabaky teny no hoanina taty amin'ny testamenta vaovao tsy misy tsony ny zanak'ondry tsy misy kilema zay no hoanina fa tamin'izany vanim-potoana zany dia zay le fandraisana fanasan'ny tompo ny mofo tandindony tenan'i Kristy ary ny raha ny divay tandindony rahan'i Jesosy Kristy ireo zavatra io notanterahana tao amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo zay tandindo ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary io no nahatonga azy ny resaka teto hoe zay rehetra nandray azy vao miresaka hoe nandray an' Jesosy dia mampatsiaro antsika ny Paska zany finanana ny zanak'ondry tsy misy kilema tany amin'ny testamenta taloha sy ny fandraisana fanasan'ny tompo taty amin'ny testamenta vaovao ary ny fandraisana fanasan'ny tompo dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsarovy fa isaky ny mihinana itony mofotony ianareo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'i Kristy mandra-piaviny ary ny tenin'ny Paoly apôstôly koa dia milaza hoe voavony Kristy Paska ho atsika mba tsy tonga atsika hoe ankadeha foto-kevitra fotom-pampianaram-piangonana le miziriziry hoe ny Paska dia marika ny fitsanganan'i Kristy tsy manenjika fiangonana akory fa mamerina ho amin'ny laoniny raha tonga saina ny fiangonana ny Paska tsy fankalazana ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty fa ny fahatserovana ny fahafatesan'i Kristy mba ho tsapantsika mitomba midin'izay le hoe tena Kristy nanolotra ny ainy zay fa ny olona mahatsapa ny fahoriana zay nianjady tamin'i Kristy no tonga ny fanetretena tanteraka ka vonona ankatoa zay lazay ny tenin'Andriamanitra ary zay le atao hoe olona nateraka indray zay rehetra nandray azy nandray an'izy le zanak'ondry zay nivonoana nandray le fahafatesan'i Kristy tao amin'izay mitondra fahavelomana ho azy zay no miteny hoe dia ozy ny lazainy hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ozy dia zay mino ny anarany dia nandiny fahatelo amby folo dia ireo zay tsy nateraka ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra dia mazava amintsika zay le naterak'Andriamanitra zay natao tonga lasa zanaka le naverina le mitenen'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ateraky indray nareo izy tsy maintsy ateraky indray zany hoe tsy maintsy averina ao anatin'ny fiboana ary mitanjona an-kendrena ao anatin'ny fiboana mba handray an' Jesosy zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia io Jesosy io nefa ary amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoambifolo zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra ny andininy fahaefatra ambifolo ary ny teny dia tonga nofo ozy ka nonona tamintsika dia fantatritsika va zay teny tonga nofo ka nonona tamintsika zay tsy hafa va Jesosy ny andininy voalohany amin'ny Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra zany hoe zay ny tsy takatry ny olona ataony tsenjery be fotsiny hoe ny teny dia tonga nofo fa io teny tonga nofo io zany teny dia raisina zay ny atao hoe mino tenin'Andriamanitra raisina ankatoavinao ekenao
satria Andriamanitra raha ny Jaona toko voalohany ny 10 tsy hafa izy io fa ny teny dia zay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra ary zay le teny amin'i Jesosy Kristy aty amin'ny Jaona toko 7 aty hoe raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ateraky ny nofo dia nofo, zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ny olona ateraky ny nofo zany dia tena nofo be zao fotsiny fa tsy maintsy ianao haveriny indray aokibon'le reny ara-panahy mba ho ateraky ny tenin'Andriamanitra zay namafisy ny Petera ary Petera voalohany toko voalohany 7:20 efa teraky indray ianareo tsy tamin'ny vo mety loha fa tamin'ny tsy mety loha dia ny tenin'Andriamanitra kanefa le teny ary amin'ny Jaona toko voalohany le teny tsy hafa fa Andriamanitra ary io le fepetra tsy maintsy raisina tamin'ny andro Pasika tany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely le zanak'ondry tsy misy kilena tandindon'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo zany hoe le fepetra azahoana fiainana. Zay ny fahateraham-baovao, zay ny olona mandeha araka ny fanahy fa tsy mandeha araka ny nofo ary zay ny tsy maintsy ho tsapantsika hoe le fiboa zay midirantsika iny ange dia mariky ny famola volanantsika mba ho ateraka olom-baovao indray miditra amin'ny déconfinement tsika dia ozy lazaintsika hoe na mino ny olona na tsy mino nateraka indray zasy ianao fa ny olona nateraky indray na ianao nateraky ny nofo na ianao nateraky ny fanahy na ianao nateraky le vo tsy mety loha na ianao nateraky ny vo mety loha na ianao nateraky le vo tsara na ianao nateraky le vo ratsy na ianao nateraky Andriamanitra na ianao nateraky ny devoly ny zavatra misy nefa ny atsapantsika an'izay le hoe le fepetra zay nomen'Andriamanitra le tsy fepetra tonga loza tsy fepetra tonga korotana tsy fepetra atonga fimonomonona tsy fepetra atonga fisavotarana fa ny fepetra napetrak'Andriamanitra dia manamarina satria avy amin'Andriamanitra dia ozy ny lazainy any amin'ny Korintiana voalohany toko 4:12 Korintiana voalohany toko 4:17 fa Andriamanitra ozy tsy mba tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana. Ny fepetra rehetra zay omena dia fepetra mitondra fiadanana fa tsy mikorotana fa ny fepetra avy amin'ny voaratsy dia fepetra mitondra korotana eo anatrehan'ny zavatra anankiray ange tsy voatery korotana foana zay vao tena hoe mitondra fanavaozana eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny sehatra ranofo na amin'ny sehatra ra-panahy fa raha misy fifanitsina fananarana dia tokony hitondra atsika ho any amin'ny firaisapo sy ny firaisan-tsaina any amin'le fizorana amin'ny lalan'ny marina fa ny fepetra rehetrarehetra ndraindray voafitaka ao anatin'ileo raha isy fivoarana dia ny tokony isy grevy ohatra eo amin'ny firenena isy fanonganam-panjakana isy ady saritaka tsy avy amin'Andriamanitra zany fa matetika le voaka an'Andriamanitra voafitaka ny firenena voafitaka ary eo ny tokony izahantsika toetra hoe mandeha araka ny nofo le olona sa mandeha araka ny fanahy fa io Andriamanitra io tsy tompon'ny fikotranana fa tompon'ny fiadanana ka raha olona matahotra an'Andriamanitra dia ninonino tsy fitovizakevitra tsy fitovizakevitra dia mahatsara zavatra mba hatonga n'le olona ifampidinika ka hijery zavatra hitondra fiadanana fa tsy hitondra ady sy korotana ary matetika io nefa ny zavatra mitranga na eo anivon'ny firenena na eo anivon'ny sehatra ara-panahy le tsy fitovizakevitra tsy mitondra firaisapo sy firaisan-tsaina fa mitondra korotana kanefa Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana ozy fa Andriamanitra tena tompon'ny fiadanana ary zay ny hoe mivoakytsika ao anatin'le fiboa ao anatin'le fahateraham-baovao eo ny tokony teo tandremana satria miditra ntsehatra amin'izay ny devoly dia eo tsika ny mamantatra ny lalana zay zorantsika na ny lalana zay tondran'le fisainana hafahafa satria matoa ianao mandeha hoe tena tia ny fepetra marina dia misy mpitarika anao ange anajany ny fepetra marina iny matoa ianao anaraka n'le fepetra diso dia misy mpitarika foana dia eo anao mametra-panontaniana hoe le olona mitarika ao anatin'le fepetra zay apetrany hoe fepetra mitondra fiadanana sa fepetra mitondra korotana satria tsy maintsy ateraka isika fa araka nyresantsika hoe na tsika nateraka le voaratsy na tsika nateraka le votsara dia eo no amantarantsika ny fiainantsika hoe le lalana izorako hoe mitondra fiadanana mitondra filaminana sa mitondra korotana ary
andriamanitra no atsapatsika an'izany ary zay no mahatonga atsika hoe tena mivoaka ao anatin'ny fiboantsika olona nateraka indraytsika kanefa io andriamanitra io namindra foka amin'ny marina sy ny tsy marina arak'le teny hitatsika tany amin'ny matitoko 7 hoe ia nisy nge nieritreritra mihitsy ngoto tamy fa tsy parifary fa mibaiko azo avy amin'andriamanitra dia tsotra ihany avy aloha izy araniry eo ihany izy roroa ozy fa misy fotoana voatendritrin'andriamanitra amalian'andriamanitra andreo olona reo ny tsy parifary ho angonina ho levonina fa nivarika ozy ho angonina ampidiry any atsopotra ary zay zavatra zay tokony izy tsinjo lavitra ny olona manoloana ny fipetra zay raisiny satria rehefa mivoaka ianao ao anatin'izay le mivoaka amin'ny fiboana dia tadidio mety rantsehatra ao andriamanitra zay manory lalana anao isan'andro satria tsy mitsahatra ny fipetra tsy hoe ao anatin'ny fiboana fotsiny no anaja ny fipetra ny fipetra mitoy satria zany olona nateraka indray zany tsy mijanona hoe rehefa teraka izy dia mijanona teo ndray andro teo dia teo foana mandratra fatiny fa ny olona nateraka indray zany dia mitombo tsikelikely androany izy teraka andray andro afaka ray volana afaka 3 taona lasa 3 taona le olona afaka 20 taona fa nitoetra n'le olona 20 taona tsy mitovy amin'le toetran'ny olona teraka ray volana fa misy nefa fipetra tsy maintsy arahana ary zay ny manamarina hoe ny fipetra zay omena antsika dia fipetra iainana isan'andro san'andro miova isan'andro san'andro tsy hoe manimba n'le fipetra teo aloha fa manatsara ny fipetra atio ariana indray zany rehetrarehetra zany mba hiainantsika amin'ny vanim-potoana zay andalovatsika tsiraray avy ary tokony ho tonga saina amin'izay ny olona zay ny manamarina an'le hoe tsy misy olona tokony afaka rere hoe angandroany a efa nateraka indray dia ampy zay fa isan'andro san'andro ny olona tsy maintsy ateraka indray araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy mahazo mandova ny fatsakan'andriamanitra ianareo raha tsy ateraka indray ka misy ny olona ateraky ny mofo zy ny lazain'i Jesosy misy ny olona ateraky ny fanahy dia ao amin'ny Galatiana 5 no ijerevantsika an'izay le hoe manahoana reo olona anankiroa zay ateraky ny nofo sy ateraky ny fanahy reo satria efa hitantsika hoe andriamanitra tsy tompony fikotranana fa tompony filaminana tompony fiadanana Galatiana 5 dia jereo tsara nge raha fipetra diso no raisin'ny olona dia tsy maintsy reto toetra reto ny zavatra ho hita eo amin'ny fiaina ny ray manontolo eo misehatra ranofo na misehatra ra-panahy hoe tena le fipetra zay niraisiko dia fipetra hitondra fahasoavanao ahy hitondra fitahinao ahy ary raha hitariny eo misehatra ny fireneny raha tena mpitondra tena matahotra n'andriamanitra dia ny fipetra zay raisina dia fipetra hitondra fiadanana hitondra fahasoavana hitondra fivoarana ho an'le vahoaka hitondra filaminana ho an'le vahoaka eo misehatra ra-panahy dia zao raha ny fipetra na ny tenin'andriamanitra zay toriny dia zao tena tenin'andriamanitra hitondra azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay tsy hitondra korota ary tsy anolakolana an'io soratra masina io somary miverina mandrakariva hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'andriamanitra zany hoe le teny tonga nofo nandray an' Jesosy zay tsy izy afa nijanona toko voalohany 9 voalohany hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra inona le tenin'andriamanitra vovony Kristy paska ho antsika tsy anolakolana ny olona manaiky an'izany no manaiky an'le voatsara fa ny olona mandaha an'izany manaiky le voaratsy zay tondra ny olona ho any amin'ny fahaverezana misy fanolora-tena tao anatrehan'i Jesosy Kristy zay ny tsarovana ao anatin'ny paska na iodika vitsika na iodika vanana ny loza zay mitranga teto amin'ity zao tontolo zao ty dia famerenana an'andriamanitra amin'loany ny olona atakatra ny tombam-bidiny ny paska satria tao anatin'ny paska no mahatongavan'izay araka ny resahantsika teto hoe matoa misy ny loza dia ny loza tsy mitranga aorinan'ny paska fa ny loza milohan'ny paska nomena ny paska mba ho fanavotana ary rehefa azo le fanavotana dia tazomina hoentana makany amin'ny tany Kanana Galatiana 5 ny 7 ka hatramin'ny 12 manahoana ny olona mandeha araka ny nofo dia zao ny voasoratra eo miariaro izy ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana falotona fijejojoana fanompo-tsampy fanaovan'ody ratsy fandrafiana fifanderana adilà
fiafinafonana fifampiandanina fisarahana fitokoana fielonana famamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahino izy fa zay manao izany tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra dia zay le resaka ranofo zay tena tsy misy zavatra hitondra fiadanatsaina ho an'ny olona fa hitondra korotana mandrakariva ary io ny tokony andiniany ny akamaroan'ny olona andiniany ny sambatan'olona tsirairay andiniany kristianina rehetra hoe ao anatin'le afatra zay ampitaina aminy na le fipetra hotazoniny hitondra fifampiandaniana ve hitondra fandrafiana ve hitondra fifandirana ve hitondra adila ve hitondra fiafinafonana ve hitondra fisarahana ve hitondra fitokoana fialonana sy ny maro isan-karazany fa raha vo ahitanao taratra an'izay dia mamahina rere olona fa hifototra amintsika nge zany zavatra zany satria tsy avy amin'Andriamanitra zany ary tsika tsy mandeha araky ny nofo fa mandeha araky ny fanahy ary zay no mahatonga an' Jesosy Kristy hoe zay ateraky ny nofo dia nofo zay ateraky ny fanahy dia fanahy ka ny olona ateraky ny nofo tsy misaina afa-tsy fifanderana tsy misaina afa-tsy adila tsy misaina afa-tsy fandrafiana tsy misaina afa-tsy fiafinafonana sy ny zavatra maro isan-karazany fa ny vokatry ny fanahy kosa ozy nandiny faharoa amby roapolo dia fitiavana fifaliana fiadanana faharim-po famorapana fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po ary tsy misy lalàna manohatra an'izany zany hoe zay le vokatry ny fanahy ny vokatry ny fanahy dia tena fiadanana zany hoe hitarika anao mba hahatonga anao anana famorapanahy fahalemem-panahy fanaova-tsoa fifaliana fiadanana fahamarinana ary eo ny hijerevantsika hoe manao aona inona no manosika atsika vita iny ny confinement miditra amin'ny déconfinement taritina makaizitsika taritina andeha araky ny nofo ve tsy ao amin'Andriamanitra zany taritina araky ny fanahy ve fa zay le fahateraham-baovao ka ny olona ateraka indray dia ny olona ateraky ny fanahy manana n'le vokatry ny fanahy fitiavana ary manaiky le tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsy tompon'ny fikotranana fa tompony filaminana izy tompony fiadanana tanteraka ny zavatra tsy fantatritsika io fahaterahana io ange tena misy fahavalo tena misy fahavalo raha mijerytsika ny apokalipsy toko faharoa amby folo izy tomatsika lesona zany satria mitohy araka ny resahantsika hoe tsy hoe vita ny ady amin'ny valana retina dia mitsahatra treo ny fipetra fa hivalana retina io sady manjo miaranofo io fa misy keo ny virus zay tena mamono ny fanahy tanteraka mihitsy fa nda ny tanjona ankendren'Andriamanitra dia hoe niatsapahantsika hoe efa nateraka indray tsika ka nateraky ny fanahin'Andriamanitra sa nateraky ny fanahy ratsy fa hita taratra eo amin'ny mpitarika zany ary hita taratra ianko eo amin'ny fiainany zanak'olombelona rehetra zay mikatsaka n'le fitiavana filamina fiadanana zany ny vokatry ny fanahy fa raha vo ny zavatra rehetra ataony hoe tena hoe anka za tena hitondra fanatsirana eto amin'ity firenen'ity na eo amin'ny sehatra ara-panahy kanefa ao anatin'ny korotana sy ny ady sy ny fitokoana hitaritan'ny olona amin'izay dia tsy hitondra fiadanana zany barabasy nankatahan'ny olona le faso barabasy fa omboy amin'ny azo fijaliany Jesosy Kristy apokalipsy toko faharoa amby folo nandiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra famantarana zavatra hitranga amin'ny andro farany izy ty zay mbola velabelarintsika ihany raha mbola omen'Andriamanitra tombonandro mpahavelomantsika kafoka amin'ny fampahery dia hoazavaitsika tsy kelikely satria io Andriamanitra io tsy mitsahatra amin'ny fipetra zay omeny ary matoky sy mino ihany keo fa ny amin'ny fitondram-panjakanary tsy hoe vitan'iny ny fipetra fa misy ny fipetra tokony arahan'ny olona rehetra raha te ho tonga ho any amin'ny tena fivoarana fa misy fifamatorany ny sehatra ranofo sy ny sehatra ara-panahy fa ny ara-panahy tena zava-dehibe indrindra ary nisy famantarana hita tany an-danitra ozy dia vehivavy mitafy masoandro mivolana teo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kitana 12 amin'ny lohany sady be voky izy ary mety jazy izy ka mitaraina sady marary fatratra evitera fa io no sary any ohatra entana ilazana le fahaterahambaovao le zaza zay nitolotolonina tao akibin'ity vehivavy mitafy masoandro ty marary mafy tsy mora ny mikolokolony olona tahaka ny vehivavy zay be voka hoe tena ny fitaintainany sy ny fahoriana mianjady aminy mba ahatonga n'iny zaza iny
ho ateraka soma tsara ary zay keo ny fipetra rehetra tsara avy amin'andriamanitra mba hahatonga antsika ho ateraka ny fanahy tsy mora ny mampitan'izay amin'ny hoe fa tena misy sorona tsy maintsy atao satria matetika ny fipetra tsara zay omeny amboalohany tsy ekeny nofony olona zay teraka fanoherana zay fa mitanjona kendreny le manome ny fipetra dia miaritro ny zavatra rehetrarehetra izy mba hahatonga ny olona hahatsapa fa marina ny fipetra zay omeny mba hahatonga azy tsy hanenina rehefa avy eo rehefa ateraka fa ty vehivavy ty mijerevantsika amin'ny somary lalindalina kokoa amin'ny manaraka fa ny zavatra tiatsika asongadiny eto dia hoe tena mihetsy-jazy izy ozy be voky izy ary mitaraina sady marary fatratra efa teraka zany hoe tena ao anatin'ny confinement le zazy ao kibonyity vehivavy mitafy masoandro ty ary tena efa antombotra ny vanim-potoana zay hahateraka azy ary zay ny zavatra mitranga tantara ny zavatra hitranga amin'ny andro farany ty efa ao anatin'ny famantarana nireny bokon'ny apokalypsy sy bokon'ny daniel reny tsika dia ahita lalindalina kokoa ny zavatra tian'andriamanitra ampitaina ao anatin'izany fa eo amin'ny andiny fahatelo ary amin'ny andiny voalohany famantarana lehibe hita tany an-danitra zany hoe io ny famantarana fa antombotra ny fiavian'i kristy ny andiny fahatelo mbola famantarana ihany fa miaraka tamin'io koa misy famantarana hafa koa hita tany an-danitra dia ina le famantarana ka indro misy dragona mena lehibe manandoa 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany ny andiny fahatelo zany dia io koa ny famantarana iry ambony vehivavy mitafy masoandro dia mbola azava amintsika moa fa mety amin'ny andiny fahatelo indray dia ny famantarana dragona mena ary io dragona io filazany azy iry amin'ny andiny fasivy nazera le dragona ozy dia le mena rana hery zay atao hoe devoly sy satana zay mamitaka zao tontolo zao nazera ho amin'ny tany izy ary ny anjeliny koa miaraka nazera tany ty dragona resahany aty amin'ny andiny fahatelo ty dia le devoly sy satana le mena rana hery famantarana zany zany hoe raha jerevantsika ny andiny voalohany sy faharoa dia io le famantarana le olona mandeha araka ny fanahy manaiky volavolany ka ho ateraka indray zay miafina ao anatin'ity vehivavy mitafy masoandro ty fa eto amin'ny andiny fahatelo mifanindran-dalana amin'io ihany keo dia misy an'le dragona zany hoe le devoly sy satana le mamitaka ity zao tontolo zao ity zavatra tena manaitra ao anatin'izy ity ny andiny faefatra ny rambona ozy dia manala ny apatelo nikitana amin'ny lanitra ka manjery ireny o amin'ny tany ary ny dragona mijanona teo anatrehan'ilay vehivavy fiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka zany hoe miandry an'le déconfinement fotsiny ny dragona ny devoly ary zay no mahatonga atsika hoe tena mila mitandrina rereo olona fa ao anatin'ny déconfinement miandro eo le dragona ary inona io handrapaka ny zanany le ho ateraka zany le olona zay nateraka indray ho arapany eo hoentiny amin'ny famonoana izy io ho aringana izy io ary ny olona iazona ny marina ny tiany ho aseho anatin'izay ary zay ny zavatra tena tsy maintsy miandry ny olona ateraka indray misy dragona angezabe ao ary eo tena tokony hitandremantsika hoe tena tsy hoe lasy ny loza fa miditra amin'ny déconfinement mila mitandrintsika na minivon'ny firenena mila mitandrintsika na eo amin'ny sehatra ara-panahy fa misy dragona efa mitanatana vava ao zay tondra fandringanana ary famantarana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany tsy mora ny zavatra andalevantsika fa saingy misy ny fiarovan'andriamanitra manokana raha tena nateraky ny vo tsy mety loko ty zaza nateraky ty fa raha nateraky ny vo ratsy ty zazy ty tsy maintsy hoisan'izay horingana izy ka ny zavatra angatahntsika amin'andriamanitra dia zao ny tsy anaovantsika atsirambona ny fiainam-panahintsika eny fa da dia ny fiainantsika ranofo ary hoe ao anatin'ny déconfinement hoe hiadana sy mandry fa izay rao dia anjoantsika tampoka ny fandringanana fa ity andiny apokalypsy toko faharoambifolo ty dia efa faminanina sady tena milaza amintsika fa miandro eo ny korota miandro eo ny fandringanana miandro eo ny fitaka satria ny devoly mitanatana vava ary inona miasany dia miasany ozy mamitako zao tontolo zao am'teny tsara lahatra mba hatonga atsika ho ateraka araky ny nofo mandeha araky ny nofo araky ny hitantsika tany amin'ny galatianina hoe
fa miariary miasanofo dia fifandirana fifampiantanina adilà fialonana fandrafiana fitokona tsy maintsy misy zany azagadytsika raha misy mikonkonina an'izany amin'izao vanim-potoana zao fa misy dragonao ary tsy mahatakatra ny saindaliny satana mba hatonga korotana fa raha ohatra tena tafaverina amin'andriamanitra tsika vaoaka tsy maharesy an'andriamanitra zany zany dragon zany ary hitatsika moa fa ny zavatra misy ty zaza nateraka ty tena nateraka tena le nateraka olom-baovao misy fiarovanaandriamanitra azy manokana mba tsy ho tratra ny ty dragony ty ary andriamanitra mitantana azy ary zay keo no iritsika amin'ny firenetsika hoe tena ninonina tena eritreritra rehetra mitady hitondra korotana eto amin'ity fireneny ty dia mba olay zaza nateraka le vehivavy mitafy masoandro ka ho afaka amin'ny fitaka ataon'lay dragony na izany na tsy zany azy tsy ny olona rehetra nandray ny famonjeny kanefa tsika dia mitondra-bavaka ny hoe mba ho tonga amin'ny fahataolana an' Jehovah zao fireneny zao ary toraka zany any keo na dia ho misehatra ara-pivavahana azy misy ny tena hitorony marina tiany marina fa mitanatana vavy eo koa lay dragona ary ny dragona sao dia eritreretintsika hoe hitsahany any am-paladia io baiboly io fa io tenin'andriamanitra io koa no entiny fa entiny amitahana n'lay voakan'andriamanitra zavatra kely fotsiny no ahodina mba tsy atakaratsika ny famarinany tenin'andriamanitra dinona ny zavatra mitranga hitondra famitahana izy ary ny fihefarany na dia misehatra ara-panary dia hitondra korotana ihany fifandirana ihany tsy fifankazahoana tsy fitiavany zany hoe manany endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra ozy nylazay ny paoly apôstôly nefa manda ny herin'andriamanitra nga andriamanitra ny fiadanana hiasa ao anatintsika tsiraray avy mba tonga atsika ahatakatra le fipetra tian'andriamanitra ao ampitaina satria ny fipetra tsy mitsahatra ozytsika tsy hoe rehefa nateraka ary tokony ho tsapatsika zay mba tsy hatonga atsika andeha mpahazarana mifandraisana ny tenin'andriamanitra hoe zahay efa nateraka indray fa sao dia nateraka dia lasa zaza sapona tsy mitombotsony mipetraka ho ray volana teo foana fa ny olona nateraka indray zany dia mitombo isan'andro san'andro ka raha androany ianao eritaona amin'ny eritaona ianao rotaona efa tsy mitovy amin'ilay androany tsy mainge ianao rotaona zany efa mba miana mandeha ianao fa tamin'ity ianao mbola mitrotrona tsy mitovy zany midika lasa nateraka noho izany zany ny atao hoe fahaterahana dia le fitombona isan'andro san'andro nateraka isan'andro san'andro isika ary io ny tokony hitodika amin'ny tenatsika isika voakan'andriamanitra isika isam-batan'olona sao dia nateraka indray tsika fa teraka ka lasa zaza sapona tsy mitombo fa ny olona miaraka amin'andriamanitra dia mitombo mandrakariva manaiky mitarity ny tenin'andriamanitra voninahitra amin'andriamanitra rery any vavakisika zao andriamanitra ray io dia misaotra no mandrakariva izahay satria tsy mba manafina ny zava-miafy ny teninao ianao fa mampibaribary izany aminay mba tonga na hitandrina ka tsy andeha mpahazarana ka hihino fa efa manana anao aizy zay efa nateraka ity tsy mijana ho eritaona fotsiny fa mitombo tsikelikely ary tokony fiainanay mihitsy no ateraka isan'andro san'andro mba tsy hatonga ny kristianina sampona mianaky nefa manjom-pana mahiratra ahitan'ity dragona zay mitanatana vavy ty zay mitady andrapaka ny zanak'ilay vehivavy mitafy masoandro mamerika eo ampilatananao ny fiainan'izao fireneny zao tareo lalana Jehovah-Andriamanitra ray io amin'ny fomba rehetra mba hatonga azy anatahotra anao satria Kristy dia efa nilaza hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazany tsara ny fanjakana ity vao tonga ny farany fa tena mitombotra tokoa ny farany ary tsy mitsahatra ianao maneraka amin'ny mpanomponao manambara ny marina fa mba tsy ho isan'izay handaha izahay ka ho isan'izay horingana fa ho isan'izay anaiky ny teninao tompo mamerika ampilatananao ny fiainan'ny firenena mamindra fo amin'izao firenena izao tompo mba ho tonga fitaratra ny firenena manerina n'izao tontolo zao ka ho tanteraka amin'izao firenena zao iteninao tamin'ny Abrahama hoe aminao ny fitahina firenena rehetra ambonin'ny tany mametraka ampilatanana ikeo tantana izao
fireneny zao ny filosin'ny mpiara-miasany zay rehetra tompona andraikitra rehetra mba fotantana manatahotra anao mandritry ny androm-piainany rehetra ary mba ho aseho anao mianjaanja tompo fa ataonao avy zay rehetra tena manompo anao dia matoky sy meny fa na inona loza mety hitranga satria tsy mantsisy izany dia isan'izay arovana manokana zao fireneny zao misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Dia manao filomatsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fiarovana Andriamanitra ho amintsika mandrakariva.